Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Izay hatramin'ny voalohany, dia izay efa renay, izay efa hitany masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapainy tananay, dia ny amin'ny teny fiainana. Rehefa naseho ny fiainana, ary efa nahita azy izay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ray ka efa naseho taminay. Amen. Ivavakintsika ry havana. Indrizany fifalianay Jesosy malalo, fa raha vao mahiratra ny masonay, misaina ny lohanay, dia ny teninao no mitsenanay amin'ny fomba maro isan-karazany. Te hanambara aminay mako ianao fa na dia nandeha namakivaky ny aliko ny fahafatesana ary izay, na dia tao anatin'ny aizina ary izay, dia niaro anay ianao. Ary mbola vonona hitantananay foana mandritry ny andro mpiainanay. Tsy manana nizaniza ankoatranao ianao izay Jesosy, hatanteraka an'izany mpitiavana izany. Ny misaotra feno, makasitraka feno anao ny amin'izany rehetrarehetra izany. Fa fantatray dia fantatray fa ny tena tanjonao dia mbola ndraisanay ilay satroboninahitra izay efa voovanao ho anay ratsay miala ety izay. Sotra ny amin'ny maraina vaovao ary Jesosy, ahafahan'ny tsirairay indray andre ny afatrao. Ary dia matoky amin'ny foko iray manontolo fa tsy izaho izay nifodinao hitondra ny afatrao ihany, fa ny tsirairay mihitsy izay vonona iainy ny afatrao no efa manokatra ao fony midanadana mba handrean'ilay teny fiainana, teny tondra fahatsarana, tondra fiainam-baovao eo anatrehanao. Mamela ny heliko ny tsirairay ary mandrafo amin'ny tsirairay mba tsy ho voasaingy Satana ny vozay afafika tsisy hamokatra ho hitanao sy ny fahatsarana ho tsapany tsirairay aby. Dia mitenena Jesosy fa vonona iaino anao ny mpanomponao. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva rery-havana ny fahasoavana fomba ampiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miveba fandrao mba hanenina Andriamanitra, izany no lohahevitra nomeny tompo antsika ankehitriny. Ari ny bokin'ny Joela 2:12 ka hatramin'ny 17 no andeha ho vakitsika isotomantsika afatra ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Bokin'ny Joela 2:12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ko na dia ankehitriny aza ho Jehova, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadikanana sy fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no tsiatsiaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitra fa mamindra fo sy miantra izy, maharo-po sady be famindrapo ary manenina amin'ny loza. Fandrao mba hanenina ihany izy, ka meran'ny fitahiana ao aoriana, dia fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ho an'i Jehova Andriamanitra reo. Tsy ho fiazona ny andronara ka manamasin'andro fivadikanana, miantsofy fivoriana masina, angony ny vahoaka, manamasina fiangonana, voriana ny olona, angony ny ankizy madinika mba amin'ny zaza minono. Aoka ny mpapakatra hiala amin'ny efitrano, ary aoka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriana. Eo anelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara no aoka hitomaniany ny mpisorona mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehova. Ka na hoe hiantrao ny olonao Jehova, ary aza vela ho lasa ny lovanao, ka ho tapahiny jentilisa, fa nahoana no ataony any amin'ny firena hoe aiza izay Andriamaniny. Amen. Teny miantsoantso fibebahana izany teny vao avy novakitsika teo izany ry havana. Ny fibebahana mantsy no lalana iray lehibe indrindra raha te hikasika amin'ny fon'Andriamanitra isika, satria rehefa tena mibebaka marina isika dia minoy ianao fa misokatra ny maso-pitiavan'Andriamanitra
ka atao tsy tsarony intsony ireo fahotana vitantsika hatrizay, fa izy tenany mihitsy angeny efa nilaza fa nandevina ny fahatsoantsika tahaka ny fandevina ny zavony, ary ny fahotantsika tahaka ny rao. Zany hoe tao tsy misy akory fa tao niserana fotsiny ihany izany fahotana zany. Ary zay fahamarinana zay no miseho eto amin'ity bokyny Joela ity. Raha ny bokyny Joela no jerena dia milaza ny lozana ny Joanjody, dia ny amin'ny fahadalovan'ny fahavalala. Valala izay mitondra faharavana matsiravina sy fahampitehana teo amin'ny tontolo-piainan'ny zanak'Israely. Ary dia namely azy ary nametraka azy ao anatin'ny mosary tanteraka. Ary izany zava-miseho izany no mahatonga ny mpaminany Joely ilao bava hoe mba mivereina rere olona. Ndreo re mba misy dikany izao zavatra miseho izao ary tao anatin'izany fanambarana izany. Raha jerentsika kely veteto fotsy vakitsika ny 5 voalohany amin'ity toko faharoa ity dia izao no voalaza hoe tsoa fiahozona ny antso maro ary miantsoa mafo amin'ny tendrombohitra masina, aoka ngovotra ny mponina rehetra amin'ny tany. Fa avy ny andron'i Jehova, eny efa tombotra izany. Efa tombotra ny andron'i Jehova. Andron'i Jehova izay milaza ny fotoana natanteran'Andriamanitra ny fitsarana. Efa tombotra ary dia manamafy ny fampitandremana ny Joda ny mpaminany ka ilazany fa ho maizina manjombona izany andro izany ho an'ny olona tsy manana fifandraisana amin'ny Jehova Andriamanitra. Ary zay no mahatonga azy ilaza amin'ny 1:12 tapany farany hoe fa lehibe sy matahotra indrindra ny andron'i Jehova ka iza no mahatanty. Ary mbola mafisy ny malaky izany hoe iza no mahajanona raha miseho izy. Tsy misy na iza na izy afaka manohitra an'i Jehova ry havana rehefa ho avy itsarany ratsy rehetra sy ny tsy fankatoavana izy. Ary zay indrindra no tokony homanantsika mba hanohizatsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka ho vorona iandany amin'Andriamanitra isika rehefa tonga io ady farany io. Ny fahalavirantsika n'Andriamanitra mantsy dia mahatonga atsika iaina ao anatin'ny tahotra, iainantsika ao anatin'ny fanahiana, ary ny fiomanantsika lava indrindra amin'izany fiavian'Andriamanitra izany dia ny fiverenantsika ao amin'Andriamanitra irery ihany. Ary dia amin'ny alalan'ny fibebahana tanteraka no azahoantsika manatanteraka an'izany. Ary sory havana fa tonga ny antson'Andriamanitra androany. Antson'Andriamanitra tonga atsika atsiaro tena. Ho tonga saina dia ilay antso manao hoe na dia ankehitriny azy. Hoy Jehova, miverena amiko ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikana sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no tsy atsiaro fa zany fitafianareo. Izany hoe amin'izao fotoana itenenako izao, amin'izao fotoana andrenesanao ny antso izao mihitsy, na aiza misy anao, na inona zavatra miseho eo aminao, ny antso anao ny tompo hoe ankehitriny fa tsy rabitso, ankehitriny fa tsy rariva, izao dia n'izao. Amin'izao segondra andrenesanao ny antso n'izao, miantso anao izy miverena amiko amin'ny fonao rehetra, amin'ny fifadikanana, amin'ny fitomanina ary ny fitarainana, ary ny fonao no tsy atsiaro fa tsy ny fitafianareo. Ary eto dia Sion Joely mpaminany nitotran'Andriamanitra, ilay Andriamanitra miantso anao mba hiverina, mba hibebaka. Dia ilay mpamindra foa sy mpiantso, mahapo ary manenina amin'ny loza. Fa saingy izao, ny fonao no tsy atsiaro fa tsy ny fitafianao. Tao te ilaza ny tompo eto hoe aokareo tena fibebahana no ataonareo sy ho tanterahanareo. Aokare tena andiny tena ianareo amin'ireo didin'Andriamanitra izay nomena anareo ho tandremana ka hiteraka fanenenana lalina ao anatin'ny fonareo fa tsy ety ivelany ihany, ka tena ho toritory fotanteraka mihitsy ianareo raha matsiaro ny ratsy izay natao. Marina ry havana fa tsara ny miakanjo fotsy sy montina, saingy manano tompo sao dia toa ny fasana izay milalitra fotsy ihany,
fa ny ao anaty ao kosa tena feno faharatsiana sy fahafatesa. Ry havanao, ny fibebahana dia toetra miteraka fiavaozana eo amin'ny zavatra iainana. Ny fibebahana dia fahatserovatena fa tena nanalavitra an'Andriamanitra. Izany hoe nisy fahatapahana teo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary dia vonona ny amela andao ireo toetra sy fomba taloha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria nampisaraka antsika taminy, ary dia vonona ny iova fitana, izany hoe vonona ary manaiky ny fona amin'izay rehetra ny ainana taloha ka nampalahelo an'Andriamanitra. Ny fibebahana dia fekena heloka ary dia fanekena ny zotra amin'ny lalana mitondra amin'ny fanatonana an'Andriamanitra amin'izay. Ary izay ry havana mahatonga ny Jaona mpanao batisa hiantsoantso hoe amboarina ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kaleny, ataovy marina ny lalany fa tsy avela ny fonao, feono fitaka sy ho miolakolaka. Ny fibebahana dia toy ireo mpanao ody tao Efesosy, kanino ary nanangona ny bokiny sy ny odiny rehetra ka nandoro azy ireo ary dia nandray ny lalana izotra anaraka ny tompo. Ny fibebahana andrasan'ny tompo aminao dia mitodihanao amin'ilay ratsy rehetrarehetra izay hitanao ka hitododo mo amin'ilay Andriamanitra rehefa manolotra ny tany any raha miverina amika anareo dia mba hiverina aminareo kosa. Eto am-pamarana ry havana dia mipetraka amintsika ny fanontaniana alohan'ny hamakivakianao izao tontolo andro izao hoe manao nareny fifandraisanao amin'Andriamanitra manoloana ireo didy izay nomeno tandremantsika fa efa tena tombotra hoy ny filazan'ny soratra masany andro ny Jehovah. Aza mitaredretra re tompoko fa tsarofo fa ny teny voalaza ao amin'ny Jakobo hoe fa naizana izy mitandrina lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko izy. Tena marina ny tompo fa samy meloka daholo isika ka tsy misy afaka ny hanamary-tena satria mety efa misy diso amin'ny zavatra iray loha isika. Toty ilaza amintsika tokoa Jakobo fa tsy misy marina zany isika rehetra. Koa ankehitriny izao dia amin'izao dia manam-pahevitra ka mitenena tahaka an'ilay zanak'Adala hoe hiainga aho izao andeha hody any amin'ny raiko satria teny efa diso teo anatrehany. Ary Joba tena namafy fa raha diso tokoa haozy izy Joba dia izao ihany no andria ny fahadisoa, izao ihany ny gioka ny fahadisoa. Ianao ve mba mahatsapa an'izany? Fa raha diso ianao kanefa vonina hibebaka kosa dia mbola vonin' Jesosy handray anao ary ametraka anao amin'ny seza fiandrianana efa nomanino anao satria izy misy ny teny andeha ka namboatra fitoerana ho anareo ka izay efa misy ahy no misy anareo tokoa. Misy ahy sy ho anao raha tena mibebaka tokoa satria efa nanenina ny amin'ny lonjaza saika hamelezana antsika ny tompo aty akanjo fotsy mendrika ny fibebahana izao sy anao. Ivavaka tsika ry havana, misaotra betsaka Jesosy. Misaotra anao amin'ny fony iray manontolo fa tena tsy afaka namary-tena tokoa izay hatramin'izay nandraisanay ho tompo tsy mpanjaka anao, hatramin'izay nanekenay fa anao ny asanao dia tsy betsaka ny tsy fahamarinana ny vitanay. Ary tsy avy namary-tena amin'izany izay fa mbola fitiavanao indray namelenanao anay androany mivebahy tsy misy lalakafa azahoany mahita ny fanjakany lanitra, tsy misy fomba hafa azahoany mandray ny seza fiandrianana no manao anay, tsy misy fomba hafa azahoany migioka ilay fifaliana mandrakizay raha tsy amin'ny alalan'ny fibebahana tantera. Sarotra ho anay zany Jesosy, sarotra ho anay fa mazana fibebahana feno fiatsaram-belatsiny ho ataonay. Ary zany no angatahanay famirapo aminao, zany no angatanay fambelango keliko aminao mba hidino ireny fanay masina hoe hitoetra ato anatinay, hibitsika aminay foana tia mbola tsy mifonanao, tia
fa mbola taterahanao foana. Maniry dia maniry zay zany iaina amin'izany fanjakany lanitra zany. Maniry zay iaina amin'ilay fiadanana tononina hoe fiadanako nomeko anareo, kanefa tiana ihany koa hiala aminao. Zavatra tsy mety izany no ataona izany, fa androan'izay hanavaon'ny fanoloran-tenanay. Misaotra ny amin'ny antsonao androany. Misaotra ny amin'ny anjo maro izay maneno aminay androany iray. Mibeba ka potipoteo tiatiaro ny fonareo, mba tsy ho fo vato intsony, fa ho fonofo andreny afatry ny fahatsaranao. Ary iaina isan'andro amin'ny fibebahana amin'ny fanarananao. Mankasitraka Jesosy mankatelo indreo ny vahoakanao ipitsio androany tontolo hoe mba hanao ny tsara ary ibebaka isekitsegondra isan'ora isan'andro eo anatrehanao. Ndrao mba nenina tokoa ianao amin'ny ratsy izay raloza tiana ho tanterahana aminay, ka mianay ny fahatsarana mandrakizay. Raisompinoana ny tsodrano izay tonona amintsika mianakavy havana. Itahianao ny Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao Jehovah ka miteny mibebare, fa tsy tanterahako aminareo ny loza zay kasaiko tanterahanareo, fa zaho kosa ombanao mandrakariva hambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Mandiana fa olona efa voavela heloka ianao rehefa tena mibebaka tanteraka. Atolotrainao dera sy ny anjara voninahitra Jesosy, ny fahatsarany, ny fibebahana indrindrindrindra mpampatsiahivo aminay toetra ato anatinay, mba hitanay ny tavanao. Misaotra Jesosy malalo. Aleloia. Amen.